Andriamanitra miarahavatsika rehetra indray ry havana malala isany ry mpianakavy ny finoana ry ranadahy rahavavy izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana ato anivon'ny pejy sy ato amin'ny YouTube. Manonona ny fahatsarany tompo an-trano ao amin'ny tokantranonao ary ny fiadanana, satria fantatra hoe zanaky ny fiadanana ianao dia voatononona aminao zany le fiadanana dia manjaka ao anatin'ilay tokantranonao ny fiadanan'i Kristy. Raiso amin'ny amen zany. Amen. Halleluja. Tonga eto aminao ho anolotra hira mpandresena, anolotra hira fiderana aho. Fa fantatro hoe efa vanandro ny fiafarany ty taona ty zao misy antsika senao zao. Tonga moa zany rahampitso androany 31, androany 30 dia rahampitso 31 dia tonga daholo fiarabana tratra amin'ny farany fa zahay eto efa hiarabanao sady hoe arabaina manokana ianao mpanaraka ato amin'ity pejy ity fa tratra nyty farany ty taona ity. Taona 2023 farany taona, farany volana ihany koa amin'ity volana Desambra farany ity. Misaotra an'Andriamanitra lehibe izao sy ianao fa nandalo volana sy andro tanatin'ny 12 volana izao sy ianao. Notahian'Andriamanitra, namindran'Andriamanitra fo. Maro ny zavatra ny famaofao teo amin'ny fiainantsika tao anatin'iny taona iny tato anatin'ity taona ity fa tsy mbola lasa ny tsinantsika fa mbola ato. Maro ny zavatra ny famaofao fa zao hoe mbola eo ianao. Mbola maheno amin'ny teny ianao dia za koa eto mbola mihaino ny tompo fafana miresaka aminao. Famindram-po zany nomena fahalavam-potoana antsika sy ianao ny iainana teto tany. Dikan'izay mahaiza misaotra an'Andriamanitra ianao, mahaiza makasitraka an'Andriamanitra ianao. Mialohan'ny hitondrako izay hira izay eto aminao dia te-hiteny zavatra fohy aminao mbola misy taona ao ambadika ity taona ity. Raha taona 2023 io misy antsika io dia misy inona zany ao ambadika ao? Misy taona 2024. Dia ny androany mbola misy rapitso, misy ambadika daholo zany fiainana. Dia azonao amin'izay zany hoe ity fiainantsika sy ianao eto amin'izao fotoana izao zany mbola misy fiainana koa ao ambadika ty misy antsika ty. Izay fiainana sady toerana anankiroa ilay izy. Tsy maintsy andehanana nefa. Tsy hoe za hipetraka eto mandrakizay. Fa tsy maintsy mbola misy fiainana ao ambadika izao fiainana iainako sy iainanao zao. Aza adinonao izay. Mety efa fantatrao izay fa ho ampatsahivoko anao izay. Raha mahafantatra antsika eo hisy 2024 ao ambadika kely eo ndraiky alina fotsiny sisa na ndray andro. Dia mahafantatra koa ianao hoe raha ny andro alahady dia misy ao ambadika ny alahady ny alatsinainy. Raha mahafantatra ianao hoe ny volana Desambra dia ao ambadika ny Desambra misy volana Janvier. Raha mahafantatra ianao hoe izaho miaina androany io dia ao ambadika ao mbola misy fiainana koa ao. Izay tsy azoko lavina mihitsy ny fandehanana hidirana any amin'izany. Fa tsy maintsy. Fa zao nefa safidy no andehanana amin'ireo toerana anankiroa ireo. Sao mantsy ianao mihevitra hoe mahafinaritra be ny fiainanao amin'izao. Anananao ny zavatra rehetra. Ny vady ny zanaka anananao. Miadana ianao, fitiavana anananao, tsisy mahaory ianao. Toy izay ianao zao ny tena fiainana sambatra. Fa te hampatsiahanao androany. Aza mandreny andro lava ianao. Aza mieritreritra ianao hoe eto ihany ny fiainana dia vita. Fa te hanafatra anao mihitsy aho. Hoe aza adino ilay rahavaviko sy ny anadahako fa mbola misy fiainana ao ambadika dia fiainana misy antsika ity. Dia tsy hay zany ny ray voalohany dia ny any amin'i Jesosy, fiainana mandraka izay finaritra miaraka amin'i Jesosy. Dia ny ray faharoa fiainana any amin'ny farihy rehetra afo misy fikotroa nify, fahoriana mandraka izay tsisy fahataperana.
ireo lalana roa ireo tsy maintsy izoran'ny olona rehefa miala eto amin'ity tany ity. Tsy ity tany hitantsika maso ity zany le tena fiainana, fa mbola misy tena izy ary mandrakizay tsy maintsy hiainana ao ambadika izao. Ary tsy maintsy ho lalovan'izay. Ka hoana, isika miaina eto nefa no afaka manana ny safidy an'ireo lalana anankiroa ireo. Ny fianakaviana zao ohatra tato anatin'ity taona ity maro amintsika no ndao sy ny fianakaviana maty andao so fahafatesana izy. De reny tsy avy hatrany de efa nizotra tamin'ny lalana le lalana roa ireo, fa mbola miandry ny fitsarana azy izy reny. Fa isika senao nefa tsy mbola ao anatin'le hoe miandry fitsarana, fa mbola omena safidy, mbola afaka misafidy sika hoe aiza amin'ireo lalana anankiroa ireo no handehanako raha miala eto aho. Na za maty tampoka, na Jesosy ho tonga tampoka, de aiza amin'ireo ara no hisy ahy. Ny velona no misy ny fanantenana, ka manantenanao ny tompo amin'ny andro izay mbola omenanao mba hanananao safidy, mba hoe isafidy ho any amin'ny fiainana mandrakizay, toerana malalaka be no omanin' Jesosy hitongavaka sy hitongavanao. Mbola malalaka ozy izy satria inona mihitsy zany hoe mbola malalaka ny toerana no omanin'ny tompo antsika. Izy nefa nilazany zany hoe misy toerana efa nomaniny ihany. Ka raha tena tianao confirmer hoe marina fa misy ilay toerana nomanin'i Jesosy de misafidia ny fiainana tsara ianao, de ny fitiavanao sy ny fanaranao dia any Jesosy Kristy. Zay ry havana ny filazantsara ho lazaiko anao. Laza tsara zany, tsara anie zany hoe ho avy ny Jesosy. Hanome fiainana tsara ho anao hono izy. Tsara zany fa tsy ratsy zany. Ka milaza ny tsara aminao aho ary mampatsiahy anao aho fa mbola misy fiainana ao ambadika ty fiainana ihany antsika ty. Tsy mitapitretra zany. Na ianao tsara antitra, na ianao maty tanora, na ianao tsy haiko hoe firy taona no miala eto, fa tsy maintsy ho izora n'ireo lalana anankiroa ireo. Tena misy hoe ry havana ny elo tsy haiko izay fampianarana fantatra ho any hoe tsisy ny elo, eto ihany ny tena fiainana tsia. Ndao samia mamaky baiboly sika, fa mbola misy fiainana ao ambadika ty fiainana ty. Nalala daholo sika teo hoe tapitra ny 2022 niditra tato amin'ny 2023. De raha ho tapitra zany ty zao androany ny farany androany sy rapitso, de hiditra indray ny 2024 hitantsika mbola misy kay zany ao ambadika ao. Mbola misy daholo ny fiainana. Ianao io raha kely mbola misy fiainanao ambadika eo, de ny fitombonao amin'ny fahalebiazana. Ary rehefa avy eo ianao makany amin'ny fahatanjorana, rehefa avy ianao tonga amin'ny resaka hoe tokantrano, mbola mahita an'izany fiainana zany ianao. Zany hoe mbola misy daholo le ambiny zany, fa tsy hoe koa ny vita hatreo. Noho izany mampatsiahy ianao, tena hoe fatrapatra-panafatra, hoe aza adino fa mbola misy fiainana ao ambadika ty fiainana hitanao maso ity. Aza mandre ny andro lava. Aza rarotina ny famindrapon'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Fataro fa ny olona amindrana foa de olona tsy mendrika. Noho izany tsy mbola anisan'ny olona mendrika zaho sy ianao io matoa miaina androany. Tsy mbola mendrika tsika, mbola ratsy tsika, mbola be faratsiana, be fahotana tsika. De izay ny antony amindran Jesosy foa tsika mba hidirantsika amin'inona, amin'ny fibebahana marina. Miala amin'ny fahazaran-dratsy, miala amin'ny fahadalana, miala amin'ny asan-devoly isan-karazany izay any an-devozana, ataony devoly soavaly angesika ry havana rehefa miara-miasa aminy. Ataony tena tengy soavaly mihitsiny. Inavy zany ny ataonao gratsy adalako hitengenany, hoy hitengenany satria manao an'izay ampanaoviny. Mijangajanga, mangalatra. Anazy iny izy asan'ny satanana izy zany nefa ataonao. De ataony soavaly zany, hitengenany. Mamitaka, mandaingy, makahala olona, mifosafosa olona, manaratsy mpanompon'Andriamanitra, manenjika mpivavaka.
dia vola ny mampiasa an'izany fa tsy asan'Andriamanitra izany. Miady amin'ny namana, makahala olona, mametraka lolo-po any anatin'ny fo dia vola manao an'izany. Ataony variana ianao amin'ny lamaody, variana ianao amin'ny karazam-piainana. Ohatry hoe mahafinaritra ity, mahaiza manararoatra amin'ny fatanorano dia io tokoa ianao fa manao. Izy avokoa no ambadika izany fa tsy Jesosy no ambadika izany. Dia izay mahatonga an' Jesosy manome famindram-po amintsika rehetra hoe ndao fa mbola omeko rapitson-dray ianao mba hibebahanao amin'iny zavatra nataonao iny. Jerena ianao mbola natohizanao foana nataonao. Fa mbola fitiavan'Andriamanitra sy ianao rahavavy sy anadahy. Mahatonga antsika miaina toy izao. Averiko, mbola misy fiainana ao ambadika izao fiainana misy antsika izao. Aza mandray ny andro lava. Dia hiaraba ihany io, tratramin'ny farany ianao, fa tsy mbola farany io. Mbola mitohy ny fiainantsika satria amindrana fotsika mba hihititra marina amin'izany hoe fibebahana marina izany. Amen. Noho izany ndao manana safidy tsara dia ny safidy manaraka mitia an'i Jesosy Kristy na safidy mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy eo amin'ny fiainanao ianao. Akseptena eo amin'ny fiainana izy. Tsy mino fotsiny za kristiana, za efa ndray mandreniko hatrany an-tany aloha rehetra tany fa kristiana dia za koa hatramin'ny fahakely. Fa mila akseptenao amin'ny fiainanao Jesosy. Dia mila miara-monina aminy ianao. Dia izy ny tomponao, izy mitarika anao, izy mitondra amin'ny fiainanao fa tsy ilay devoly manao taingy soavaly aminao intsony. Amen. Izay ry havana no somary lava sy fohy angamba tsy fantatro fa dia ny hevitra hoe ho ataoko fohy ilay izy nefa izay ny zavatra rehetra nilatsaka teo dikan'izay samia mandray ny anjara tandrify an'izany tsika rehetra, samia misainsaina fa mbola misy fiainana ao ambadika ty fiainana ity. Aoka ianao tsy ho tafandro-mandry intsony amin'izao. Amen. Dia mahafaly ihany ny olitra nyity hira fiderana ity. Ny hira fiderana izay tena hoe mihetsiketsika ary izany mihitsy raha mba fiangaviako anao raha mety manainga mavesatra mitsangana ianao ndao tsika izay ianao hidera anompo ny tompo tena hoe fandresena aleloia aleloia, fandresena aleloia famonjena aleloia fiompiana ay tena hoe aleloia Jehova tena faly. Ny aleloia dia hoe deraina ny ianao Andriamanitra. Izay ny dikany aleloia. Ny amen dia hoe tanteraka tokoa ny izany. Dia ndao mba ataontsika sy ianao izany ary dia anainganao mihitsy mitsangana kely andao hidera antsika miaraka amin'ity hira ity indrindrandrindra va hoe tratran'izao faran'izao tsika ka samy mpandresy avokoa dia hiara hidera antsika miaraka amin'ity hira ity amin'ny anaran'i Jesosy ndao ary tsangana ary ianao. Ary toa mbola tsy nitsangana indray ianao. Eo nitsangana moa ndao ary. Urak ni pandresan aleluia, aleluia, aleluia. Unai cawan tesosan aleluia, aleluia, aleluia. Zay olo jiaby tsy moagna sambia manandraka n'Andriamanitra amin'ny aleluia. Urak ni pandresan aleluia, aleluia, aleluia. Unai cawan tesosan aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Hosanna, aleluia, Farise, aleluia, Hosanna, aleluia, Famute, aleluia, Hosanna, aleluia, Farise, aleluia, Hosanna, aleluia, Famute. Pandresan aleluia, aleluia, aleluia.
Alleluia famute, Alleluia Hosanna, Alleluia farese, Alleluia Hosanna, Alleluia famute. Toți mergi mă toți mergi mă toți mi-alum tubă, toți mi-alum tubă. Mandra că stai babei. Azi amanhã que bouzum buzumou, bouzum buzumou. Azi amanhã que bouzum buzumou, bouzum buzumou. Eva maro de Cristo jotie, hitanema. Urat ni pandresi, aleluia. Urat ni pandresi, aleluia. Urat ni pandresi, aleluia. Urat ni pandresi, aleluia. Asaratu, 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 aleluia. Alleluia Hosanna, Alleluia farese, Alleluia Hosanna, Alleluia famute, Alleluia Hosanna, Alleluia farese, Alleluia Hosanna, Alleluia famute. Alleluia Hosanna, Alleluia farese, Alleluia Hosanna, Alleluia famute, Alleluia Hosanna, Alleluia farese, Alleluia Hosanna, Alleluia famute. Halleluia. Ahoana izy tao nafinaritra e, tena hoe nafapana mihitsy anjalo a, de mafana asy ianao tao fa tokony miaraka nafana atsika sy ianao a. Zay indrindra ohatran'izay mihitsy le ilain'ny tompo amiko sy aminao, mifaly, midera, miompy, manome voninahitra azy satria tsika le namindrana fo ary nirariana de aritra mandrakizay tsika amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, amin'ny fiderana azy. Amen. Zay no mbola nomezana anao 2024 raha afaka pitsio, satria tiany mbola hitohy ny fanomponao anazy ary aritra mandrakizay de le isafidianao an'ilay hoe fiainanao ambadika n'ity fiainana misy androany ity, de le ho any amin'i Jesosy, de omeny fahalavanandro, fahalavam-potoana ianao, fahalavam-piainana mba ahafahanao miditra amin'le safidy tsara de no any An-danitra izany. Amen. Tena tiany Jesosy ingenao io e, tena tiany ianao. Tena tiantsika rehetra, za mahatonga anazy mbola mamindra fo amintsika io. Halleluia. Tena ina ny tompo misaotra anao niara-ny faly amiko tamin'ny analan'izay hira nidobodoboka teo zay a, nirehetrehitra nirefidrefitra teo zay a, matompo voninahitra. Dao a misy telo fohy a zay nde mba vakiko amintsika amin'izao fotoan'izao a. Vakiko fotsiny de fitiniko kely fotsiny a, mba hoentina ho fampiatsoana antsika rehetra hanohizantsika ny taona 2024 indray. Amen. Ndao anie jereo ny baibolinao ao amin'ny salamo fahazato. Salamo fahazato de mandimy voalohany de farantsika hatramin'ny farany satria fohy kely io teny io amin'ny anaran'i Jesosy a. Salamo fahazato. Misy soramandry na hoe lohateny eo ambony eo a, de ny hoe fiatsoana izao tontolo izao haninona hanompo an' Jehovah. Hitantsika homena 2024 ianao de atsoina zany ianao a hanompo an' Jehovah fa sy hanompo an' Satana devoly. Zay ary sika eto mbola ety amin'izao tontolo izao tsy ny naman'izao tontolo izao, tsy isan'izao tontolo izao fa miaina eto amin'izao tontolo izao ka itsika lay atsoina androany. De ndao reo vakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny 1 voalohany. Mihobia ho an' Jehovah ry tany rehetra. Averina. Mihobia any Jehovah ry tany rehetra. 2 faharoa.
manompo an' Jehova amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatreny amin'ny fiompiana. Averintsika, manompo an' Jehova amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatreny amin'ny fiompiana. Fatelo, aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy itsika dia olony sy ondry fiandriny. Averintsika, aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Halleloja. Fa efatra, midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo amin'ny kanja amin'ny fiderana. Misaora azy mankalaza ny anarany. Averintsika, midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo amin'ny kanja amin'ny fiderana. Misaora azy mankalaza ny anarany. Farany, fatimy farany, fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrapony ary miantra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinana. Averintsika, fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrapony ary miantra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Halleloja. Amen. Eny amen. Dia raina Jesosy omentsika azy ny voninahitra rahavavy ranadahy izay mbola hotahina ka homena fiainana amin'ny taona 2024 dia anao le atsoina aninona hanompo an' Jehova. Isafidy ilay lalan-danitra izay efa notonona teny aloha hoe mbola misy fiainana ao ambadika ty fiainana misy antsika ty. Ka hisafidiny amin'izay ianao dia atsoina ny manatsofina mandre antso. Allo, oui, allo, maheno ianao matona maly allo. Atsoina itsika rehetra izay miheno manatsofina mandre amin'izao fotoan'izao. Aninona? Anompo an' Jehova, tsy anompo an' Satana fa anompo an' Jehova. Anompo azy amin'ny fifaliana, tsy antery. Ny fanompoana an'Andriamanitra dia tsy azo atao ankiteritery, tsy atao forcé, fa lazainanao ny marina dia anjaranao ny misafidy dia manompo izany amin'ny fifalianao, amin'ny fonao rehetra ianao dia makeo anatrehany. Fantatritsika fa itsika rehefa manompo an'Andriamanitra, indrindra rehefa mitera azy, mioby, misaoka azy dia salan'ny pratika izany ataontsika eto amin'ity tany ity. Zao azadinitsika fa ny fanompona na ny zavatra rehetrarehetra afaka mipetraka eto amin'izao tany andalovantsika izao, araka ilay nitenenina hoe eto misy fiafarana fa mbola misy eo ambadika izao. Dia zao ny fanompona na hoe ny fiderana sy ny fiakofana, ny fanompona rehetra afaka mijanona eto, fa ny fiderana sy ny fiakofana dia mitohy hatrany an-danitra. Zay ny lazaiko hoe mbola misy fiainana ao ambadika izao dia ny fanompona ataontsika fa indrindra ny fiakofana sy ny fiderana dia mbola mitohy any an-danitra. Ary zay ny andro toko-piainantsika manompo azy miakohaka mitera. Noho izany atsoina ianao mba hanao an'izay fanompona izay. Dozy izy ianao hoe kangamo ny nofo makany, ny nofontsika tokoa tsy makany, fa manompo amin'izao fotoana izao tsika dia amin'ny tontolo mpanantsika ny miditra, manompo miakohaka ny fananao. Dia zao izay ihany no entinao tanteranao any an-danitra. Tsy mavesatra aminao tsony manao an'izany rehefa tonga any an-danitra. Dozy izy ianao nga ianao fa tany an-danitra ko malala hoe manompo sy midera miakohaka ny noany. I Jesosy ny fanampanantena. Ary marina miteny rehetra izy, dikan'izay azo inona zany fa zay tokoa ny fiainantsika any. Any zany tsisy hoe andoha kolazy, any zany tsisy hoe andoha fatrano, any zany tsisy hoe anenjika bis 133, any tsisy anenjika karazan-javatra rehetra ianjena io, fa fiainana fiakofana sy fiderana an'Andriamanitra no ataontsika any. Ka mba tsy hanahirana anao ny hanatanteraka an'izany, tonga any dia an'izao ianao manompo amin'ny tontolo io fanana io, manompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana, amin'ny fifaliana, miakohaka mitera, mioby, fa zavatra tsy maintsy hoentina any an-danitra izay. Ny zavatra rehetra zany azo ajanona eto fa ny fiakofana sy ny fiderana mitohy any an-danitra, mbola hoentina zany izy iny. Ka zao isika amin'Andriamanitra fo ny lazaiko tery aloha hoe ny olona tsy mendrika, ny olona tsy tsara, ny olona ratsy no amindrana fo. Dia zany hoe tsika sanao zao matoa mbola miaina androany dia olona tsy mbola le mendrika tsy tsara, mbola misy faharatsiana, mbola misy fahotana iainantsika dia omena famindrapo. Dia tsy vitany hoe ianao omena famindrapo androany fa mbola hatrany amin'ny taranaka mandimby antsika amindrany fo. Zay ny tena mahatsara azy, tsara le Andriamanitra ivavahantsika ary mpanao ny tsara.
jereo tsara ianao zany zao tsy haiko efa niteraka raha olona tsy momby ianao a dia mbola hisy taranaka mandimby ianao dia mbola amindrano fo dia nizafy kely dia nizafy avy dia nizafy ndoalika dia zafy inona koa dia amindrano fo mbola mahita famindram-pon'Andriamanitra, mbola amindrano fo foana ary miatra amin'izany ny fahamarinany rehetra. Taranaka mandimby ianao irariko ianao mba tsy nisy olona momba ka mba hisy taranaka dia ho hitanao fahamarinana izany. Amen. Ka zao ndao hihitra amin'ny vavahady fisaorana tratra farany andao hisaotra an'Andriamanitra miditra eto amin'ny kianjan'ny fiderana sy amin'ny vavahadin'ny fisaorana. Misaotra azy ny amin'ny fitantanany, ny amin'ny fitondrany, na inona ny tranga, na inona ny nisy, na inona tsy tanteraka, na inona tanteraka dia misaotra fotsiny. Maro amintsika no nandao havana, nandao atsika ny havantsika, nandao sy ny fahafatesana zany. Zaho anatin'izany ry rahavavy sy anadahy, nandao anay ny reninay, ny reniko niteraka nandao anay tamin'ity taona 2023 aty. Fa inona ny zavatra nisy? Misaotra an'Andriamanitra fotsiny. Ary hatramin'izao dia mbola velom-pisaorana hoe misaotra anao Jesosy fa nalainao ny reninay. Mety ianao koa mety nandao vady nandao reny nandao zanaka, nandao tsy haiko ankonana, fa zao hoe misaora an'Andriamanitra. Na fahoriana na fifaliana misaora an'Andriamanitra. Misaora azy, mankalazany anarany, ankalazao izy hoe korina nisy fahoriana anao dia tsisy koratsinako nankalazana azy ny havako raha laina zao ty donam-pahoriana. Tandremo aza monomonany amin'izany ianao fa misaora azy fotsiny. Raha misaotra azy ianao androany dia ho hitanao inona zavatra hitranga sy ataony eo amin'ny fiainanao amin'ny taona 2024. Ny fisaorana miantso zavatra eo anatrehan'Andriamanitra, mankasitra azy, ankalazao ny anarany any amin'ireny olona tsy mino, tsy tian Jesosy ireny, olona maniditra fo an Jesosy ireny, ankalazao amin'ny anarany, mijorova volombelona, tantarao ny asany teo amin'ny fiainanao. Zany reto zany ry havako ny tena zavatra tian Jesosy ataoko sy ataonao eto amin'ity tany fandalovana ity. Izy mariakatra kely ery ambony ery hozy izy hoe eo amin'ny 15 misy miômpiozy izy an Jehova ry tany rehetra. Hitantsika moa fa ny fiompiana, fiderana, fiakofana ny olombelona moa zany dia ohatra antsika sanao zao afaka niomby nandihy be teo ireny midera. Fa zao ny olona rehetra ny an'ity tany ity dia manana fomba fiderana an'Andriamanitra, na olombelona na zava-mananaina rehetra io, na zava-maniry na ny ranomasina, manana ny fomba fiderana an'Andriamanitra ireo rehetra ireo. Dia isika sanao koa ka isika sanao aloha eto zao manana sofina atsoina hanatanteraka an'izany ary amin'ny taona 2024 indray. Fiatsonanao zany dia za ato amin'ity ty taona sy ty faraparan'ity taona ty volana desambra ity, fa mbo tanterahanao zany izany rehetrarehetra ny tanysaina teo zany ary amin'ny taona 2024. Ka manatenanao Jesosy, ianao izay nomena sofina ka mandre amin'izao fotoana izao toy izy ny fanompoana fanataonao ho anao izay efa tena manompo, toy izy zany aza tapahany intsony tandremina amin'ny verin-dalana. Zao vaninandro zao tsy fiverenan-dalana intsony fa fandrosoana lanin-dalina. Plus mitombo ny taona, plus mitombo ny fitiavantsika azy sy ny fanompoana azy. Ho anao izay mbola misalasala amin'ny fanompoana, za manitona anao sy miantso anao, ndao midira fa mahafinaritra sady marary sady manahirana ny manompo ny tompo. Tsy hiteny zavatra fampanantenana manko hoe masambatra be sady misy fitahiana be sy fahombiazana be, fa za miteny anao manahirana, misy zavatra sarotra. Tena lazaiko teny meloa zaho sy ampanantena zavatra tsara anao zany na miaraka amin'ny Jesosy zany. Misy fahorianao, misy sedra, misy zavatra mangiry firy miatra amin'ny nofinao, fanenjena, fanaratsiana, zany reto fa zao fotsiny atsoka ianao aloha midira fa ato ianao vao mahita an'izany. Raha tsy ato anatiny ianao tsy hitanao le izy. Avy eo ho anao izay tena mbola hoe lavitra an Jesosy, ho anao izay tsy mety mino filazantsara, ho anao izay tsy mety mino fa Jesosy no hamonjy dia za miteny ianao mbola fitiavan Jesosy ianao, nanomezana ianao fahafahana na eno ity feo ity, mampatsiahanao indray. Aza adiny fa Jesosy Kristy no lalana sy fiainana ary fahamarinana, izy ilay hamonjy antsika. Raha tsy hitan'Andriamanitra fa misy an Jesosy amin'ny fiainanao dia aza manantena hitany lanitra ianao. Ny fisian Jesosy ao amin'ny fiainantsika ny antony famonjena antsika. Raisy izy accepte eo amin'ny fiainanao izy, raisy izy ho tompo sy mpamonjy fiainanao manokana. Avelao izy hiara-monina aminao, avelao izy hiara-iaina aminao. Izay no ankalazaiko eto amin'izao fotoana izao.
tantaraiko mihitsy za io vavolombelona mitoaka mitenda ny fiainako ray manontolo eo ampelatanan'i Jesosy. Bitabe ny zavatra manano sarotra ana fa tena tsampako eo amin'ny fiainako. Bitabe ny zavatra manahirana fa tena tsampako eo amin'ny fiainako. Ohatra ny tsy hita miadana ohatra ny olona rehetra fa ny anaty koa ny fiadanana tsampako. Io izy vavolombelona. Fa ianao hay za tsy hitako io izy. Satria Andriamanitra fanana Andriamanitra ivavatsika. Fa tsy le Andriamanitra kely hita maso eo dia miakoaka ny dadalabe dia masina ozy. Tsy iny fa ilay tsy hita maso. Fa mahare ny sofiny, mahita ny masony, afaka mipoze ny vatany, mamonjy anao partout aiza ny misy anao. Izay le Andriamanitra inoko eto sy tantaraiko aminao, ankalazaiko aminao eto. Ka mampatsiahy anao ry afaka isany. Mbola misy fiainana ao ambadika izao fiainana misy anao zao. Aza faliny hoe mivadika ataonao vaovao dia rehefa tsy nanjary tato dia ndeha indray anao faraheriky indray ataoko izay azahoako zavatra, ataoko izay vitako ny tranoko, ataoko izay azahoako volabe, ataoko izay azahoako asa, ataoko izay azahoako vady aminao izay metimety mba azahoako vady amin'ny taona 2024. Manao izay fomba rehetra ananako zavatra tsara lavitra no tamin'ity taona izay tsy nahomby, izay tsy nanjary ity. Mety misy miteny an'izany amintsika. Mazava miteny ianao raha izay ny fiomananao dia tsy lasa lavitra avy ianao dia efa tsy hitanao tsony ity tany ity. Na tsy lasa lavitra tsy hitanao ny zavatra kasainao toy izany. Fa za miteny ianao. Aksepteo amin'ny fiainanao Lord Jesosy dia mibeba marina ianao. Ialao ny fahazaran-dratsy rehetra. Tonga dia rehetra. Fanapa-kevitra avy any aminao aloha izay. Jesosy mamonjy olona fa zao hoe misy ampahany avy any aminao. Tena hoe ialao décision. Fermeo ny lalan-dratsy dia ouvrir voay izoro ny lalam-pamonjena. Amen. Izay ngamba ny teny farany omeko anao ato amin'ity volana Desambra 30 Desambra 2023 ity izay ny hafatra fohy omeko antsika tsirairay avy izay nomeny tombo fotoana na andrea amin'ity androany ity. Ka mirary soanao ary ho tahin'Andriamanitra manokana ny fanapahan-kevitra ao rehetrarehetra, tsy ataony tombo tsinotsino izany fa ho tanterana eo amin'ny fiainanao ny faniriponao amin'ny fahatsarany rehetra. Amen. Aokane ny fanjakany sy ny sitrapon'Andriamanitra no tanteraka ao fa sy ny sitrapony ny fonao sy ny devoly izay manandevo anao. Misara manaova divorce amin'ny satana ianao. Fa tena mandrakizay ngeny anazy. Ianao toy izao no mody falifaliany fa zavatra ratsy no ambadikao. Ka manaova divorce amin'ny satana antsika. Tonga dia manaova divorce ampy izay. Tsy ara-iasa aminao intsony. Raha vao izay no ataontsika dia tonga dia miditra nitsehatra Jesosy. Mamonjy ianao, manampy ianao. Amen. Eny ary. Rahasoa tahian'Andriamanitra manokana ianao izay niheny teto indrindra ny tokantrano izay nampandroso ity feo ity tahiana manokana ary anjaka ao anivony ho tokantranonao hoany ny famonjen'i Kristy, ny fahatsarany Kristy, ny fiadanan'i Kristy anjaka amin'ny tokantranonao io. Indrindra amin'ny fonao izay niheno izany hafatra izany. Ary tanteraka manodidina anao n'izany. Ianao ilay fahazavana, anivon'ny ankonana, anivon'ny tokantrano, anivon'ny asa, anivon'ny firenena izay misy antsika tsirairay avy. Ianao ilay fahazavan'i Kristy, mitondra ny fahazavan'i Kristy. Amen. 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 Vavaka fohy ao anao, raha sitraka ao ataovy amin'ny fonao ny tananao, dia akipio masinao, dia andao vavaka, afaka miteny ianao. Fa satria mo tsy direkta hoe amin'ny vidéo za fa amin'izao feo zao ka afaka mivavaka ianao fa zany mivavaka dia afaka manakipo maso ianao dia no nataony bavaka izay milatsaka eto fotsiny dia raiso amin'ny amenina izany. Ndao ariary vavaka ray masinao misaotranao zahay makasitraka feno amin'ity ora sy fotoana nomenao ahy izay nitondrako hafatra fohy tsy fiderana fisaorana anao teto androany. Misaotranao andeto olona tsirairay avy nomenao fotoana ny heno izao hafatra fohy izao. Fampatsehivana sy fampahafantarana ny rapitsom-piainanay sy ny rahatra izay omanao anay.
nizaniza reto olona tsirairay avy reto nomenao fahafahana nandrezany afatra zany izy mihisy ilay hovonjenao, izy mihisy ilay fa manana toerana any an-danitra. Ka nizaniza izy tompo manana fanapaha-kevitra androany fa indrindra mametraka amin'ny tanany amin'ny ofony ao io dia izy tompo no tahio manokana afao izy amin'ny geja sy amin'ny fatotra ny satana rehetra na inona fatotra inona fanandevozana izay manjakazaka eo amin'ny fiainan'ity rahavaviko sy anadahako ity androana ny fepitaona na matora ny satana azy ary androana izy ny tonga ao am-pony ny fanapaha-kevitra hanao délivrance amin'ny tenany izy handray an'izay fanapaha-kevitra izay ka hanafaka azy tanteraka ianao na fanjakana iza nanjaka teo amin'ny fiainany androana ny fepitaona farany nanjakany tamin'ity rahavaviko sy anadahako ity. Ampy izay ny andro lasa, ampy izay ny andro lasa na matorana ho azy ry satana devoly. Raha io izy mametraka ny fony eo amin'ny tanana, raha io izy misy an'izay fanapaha-kevitra izay dia didiko ianao amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ianao ary devoly sy ny firongony rehetra miala amin'ity rahavaviko ity, miala amin'ity anadahako ity. Ampy izay ny andro lasa amin'ny anaran'i Jesosy toeriko ny asa matinao rehetra tsisy ho ambinina amin'ity rahavaviko sy anadahako ity. Raha ao izy fa manapa-kevitra dia miaraka amin'ny herin'Andriamanitra miala tanteraka amin'ny fiainana ianareo mianakavy. Avelao fa Jesosy ho maty ho azy teo amin'ny hazo fijaliana. Avelao izy anatona andrainy. Avelao izy anapa-kevitra anara-dian'i Jesosy Kristy. Ny any tsy nalalany na ny teo afaka fa tsy nety afaka androany ny farany izany mitsahatra izany amin'ny anaran'i Jesosy velona va Nazareta. Ampy izay ny famonjena, ny fitiavana, ny fahaela-velona efa nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainana ka tsy azonareo andevozina intsony reto rahavaviko sy anadahako reto. Misaotra tompony amin'ny famonjenao. Io izy, io ny zanakao, io izy tompo raisy ny fanapaha-kevitra, raisy ny fahavononana, raisy ny décision raisiny nataony teo anatrehanao. Manomboka eto, manomboka ao aoriana ty fotoana ity afaka mandohalika olona io anatona anao ary handray anao ho tompo sy mpamonjy azy eo amin'ny fiainana ianao. Anaikiny amin'izany izy ary araka andeha aminy ianao Jesosy. Ny taonao avy taona hanom-pony marina anao. Ny taonao avy taony bebany marina aminao hialany tanteraka amin'ny fahazaran-dratsy ka izorany miaraka aminao satria izy le niteneninao teo hoe mbola misy fiainana nomaniko anao aty amiko ao ambadika io fiainana hitanao maso io. Ka niza tompo mivelona sy miaina na eno izany afatra izany dia izy indrindra no hofonjena androany. Misaotra tompo malala, mankasitraka anao, mankasitraka fa tena marina ho an'ny velona ny fanantenana. Manantena ianao izay koa manantena ny famonjenao. Misaotra Jesosy. Reto olo reto natsoina hiantso, natsoinao hanompo anao ny asa fampona sy ny fiakofana ary fiderana diany mbola eto tany. Ary ho toto sainy izany rehefa tonga any an-danitra. Hitohy izany rehefa tonga any aminao. Matoky anao a Jesosy fa reto olo reto anisan'ny hifankahita amiko any an-danitra rehefa tonga izay fotoana izay. Misaotra ray masina. Io ny taona vaovao izay homenao ny tsirairay mba tena taona amin'ny fiovana, amin'ny famonjena, amin'ny fanapaha-kevitra entitra ary amin'ny fanapaha-kevitra marina eo anatrehanao. Misaotra ray masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovako sy anononako ary nametrahako izany vavaka rehetra izany. Halleluja. Amen. Amen. Tahin'Andriamanitra manokana ianao izay niheno hatramin'ny farany ary tratran'ny farany androany 30 rahapisy 31 ao aorianan'izany raha sitrapon'Andriamanitra miaina amin'ny taona vaovao tsika ho vaovao manaraka izany ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Raha mino an'izany rehetra izany ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Tahin'i Jesosy.